tena voalatsaka ilay publication Ramatolo olona mialatsina fa tena tonga dia ho teneniko mihitsy ilay izy satria voalatsaka ilay publication dia tena tonga dia namaly anazy dia tena mahavanonareo ohatr'izany ve ilay izy hoe io valiny tadiavinareo efa napotranay ilay valiny amina resaka voninkazo dia rehefa ohatra nareo ka tsy mihony dia manandrama amiko angamba izany tena tsy mety ilay izy dia za zany tena nahita hoe inona re tompoko ny tena ezahanareo analana ny fenoasina ao anatin'ity raharaha ity za tena mahita hoe tena kovrenareo tanteraka fenoasina nefany zahay mametraka tsara mihitsy fa zahay tsy mahalala fa tsy fenoasina aloha tokony andraikitra voalohany indrindra raha iza mamanionja sonombana tsy mahalala fa tsy fenoasina satria fenoasina mivantana nanasany zanako noho izany za tsy hitady andrakoto tsy hitady andrabe tsy hitady anizanisa fa fenoasina tokony andraikitra fa raha fahitako an'ilay izy mantsy tena ezahana hoe raha mandinika an'ilay filazana rehetrarehetra dia tena hoe tsy coupable amin'ity mihitsy zany tsy meloka mihitsy zany fenoasina tsisy eloko fenoasina zany ilay izy fa mpahandro sakafo dia any kozinina tsy fantako tsony ilay izy moa zany tena tsarako tsony ilay kozinina be tabe teo na dia niteny ihany ary ilay ministra hoe azonareo ve dia somary nikipi kely ihany nandalina hoe kozinina dia tsy haiko ilay izy ary miteraka alahelo ny raharanotranga teny amin'ny fetim-pianakaviana iray na ny anniversaire ka nafoizana ain'olona maro fa indrindra tanora tsy manatsiny aza faly ampanovan-dratsy tony ny mpamosavy inona moa tiako atongavana ao anatin'izay raha nyresaka nyreny atao hoe tatitra ireny maly ny filoha-pirenena raha ny tena marina dia tsy mivantana aloha izy iny tsara ny manamarika an'izay inona ny tena hoe antony tsy nanaovana an'ilay fandarana tena mivantana eo zany ilay hoe famosahana marina nisy tamintsika mpiaino no laza ihany teo hoe inona ny zavatra marina tsy misy mihoatra an'ireny izao anefa ilay zavatra tena marina ary tokony ho resahana fanontaniana efatra izay anisan'ny tsy nanontaniany mpanao gazety fa tokony hipetraka dia hoe nahoana ianareo no mbola nandiha tamin'ny fety be teny Mahamasina Laky Arivo Fianaratsoa nefa efa nisy faty ny rarakopana izay fanontaniana tsy mipetraka ao maly fa tokony ho valin'ny mpitondra ihany koa izany zavatra izany efa nisy faty mikararana nge teto Antananarivo ny tany Ambositra ny tany Mahajanga ny tany Toamasina fa mbola nanao fety mbola nampandihy vahoaka mbola nampifaly tsy ilay vahoaka mifaly sy mandihy ny olana fa tokony ao anatin'ny fisaonam-pireneny Madagasikara noho ny tandrevaka nataon'ny fanjakana io zany fanontaniana anankiray tokony hipetraka fa tsy mipetraka ary io le marina anankiray tsy voavaly fanontaniana anankiroa faharoa manarak'izay dia hoe iza ny anaran'ilay mpamatsy vola 20 taona fenoasina ary voalazan'ireo ray aman-dreny teny amin'ny hôpitaly Pitsaboana fa tamina fianakaviana sahirana fenoasina tao anatin'ilay tsingeritaona dia nisy fanolorana fiara ohatrinona mividina fiara fa raha mijery fotsiny tsika ohatra ny atao hoe fiara Renault Clio ohatra dia mandididina any amin'ny atao hoe 70 millions de francs tsy latsaka raha jerentsika ilay lanonana no karakaraina dia raha ny ambany indrindra amin'ny famonjena toeram-pisakafoanana tahaka ireny dia ny olona anankiray vinavinaina eo amin'ny 3 ariary ny anjarany ao anaty lalonana anankiray olona ray izay farany ambany izay kajy hoentsika izay ny vola lany tao anatin'ny fikarakarana n'ilay lanonana dia mahery ny 5 tapitrisa FMG taiza zany io vola io taiza io vola io ny ainga rehefa zoina ihany koa anefa ilay vaovao na resaka nandritra izay fotoana rehetra izay mety tsikaritra ny sainao fa zay eto dia misarika ny sainao hoe
nyreny fenoasina foana any voatonony fa nakaizany ray ny fenoasina ka mboty ray ve izy sa nysaraka ny ray aman-dreniny misy akony be ao anatin'ity raharaha ty zany a satria raha teo ny rainy dia azoazo ihany hoe mety hoe fiombonan'ny ray aman-dreny no nametana azy nanaovana ilay lanonana fa efa irery nyreny fenoasina matoa izy rery zany voatonona nandritra zay raha mifamaofao izay ny eo ny tantaram-piainany ny fomba-piainany tao anatin'ny fotoana fohy zany hoe tany amin'ny volana febroary hoy ny ren'ilay tovavy 17 taona namony ainy fa 30 maty tao anatin'ity raharaha ty hoe tamin'ny volana febroary nanomboka nanam-bola be fenoasina ny filazanareo fanjakana nefa dia voamarina ny fandehanan'ny fenoasina ho any États-Unis ary rehefa mivoaka any ianao dia mila fantatra mazava aloha anao inona any ianao hipetraka ianao sa hianatra ianao sa kanefa azadonoana fa fenoasina ihany koa tany amin'ny classe de 3e no nijanona tsy nianatra intsony dia jereo le namany fenoasina fa 30 mateo vao 17 taona analabaka tokony analabaka tamin'ny alatsinainy nanomboka tany amin'ny classe de 3e misy fenoasina ny fampinamana tany amin'ny classe de 3e ankehitriny zany nandritran'izay fotoana rehetrarehetra zay sy ny hoe tamin'ny voalohan'ny volana febroary iza le mpamatsy volan'ny fenoasina fa tsy mivalianareo mpitondro zany hoe misy olona ambony ve voakasika ao anatin'io fa raha tsisy olona ambony voakasika tao anatin'io maninonareo tsy niteny na tsy nanontaniany mpanao gazety ary nareo momba izay satria zavatra resaka mandeha eny anivon'ny fiarahamonina zany ary mampikorotana ny sain'ny vahoaka baraingo mbola tsy voavaly eny an-tsain'ny vahoaka malagasy amin'ny fantania zany hoe nisy namatsy volo fenoasina fa tsy nilazainareo zany zay teboka faharoa zay a tsy voavaly omaly marina tsy voavaly zay fa niteboka fahatelo dia ilay hoe kozain-kozinina nanao valifaty ve no nanaparitaka mpozina eran'ny Madagasikara manana tongo malady ve ireto kozain-kozinina ny fenoasina ireto zay ny fanontaniana fahatelo tsy voavalinareo no resahanareo fotsiny no hoe tany ambositra dia botulisme dia nahoana ny tany Mahajanga nahoana ny tany Toamasina dia ity raharaha ty nataonareo hoe fanapozinana dia ndao jerentsika an'iray ny resaka nandeha zay resaka ny tenenareo ihany ary io nge ny teny toy ny salaka tenany ihany no afatony fa ankehitriny nareo dia ho afatotro ny tenina avoaka ny vavanareo ho afatotro ny tenina avoaka ny vavanareo nareo mpitondra satria ianareo ny laza nazava tamin'ny vahoaka malagasy hoe lonolony efa ela na tonga an'izao dia anjarantsika vahoaka no mitsara raha misy fianakavianao zany efa manana lonolony aminao raha vao herinandro raha ohatra ianao zany hoe sabotsy zao ianao hikarakara lanonana fankalazana tsingeritaona naterahana ka vao herinandro fotsiny no nisy disadisa tamina fianakaviana ianao mbola tonga ao le fianakaviana fa raha lonolony efa amam-bolana amataona taky ny voalazan'ny filoham-pirenena dia tsy mifanasa anaty lanonana iza mitsika na atao hoe mifampiatsara velatsi ara ka mbola samy fanasa amina fianakaviana manana lonolony miatra amina fahafatesana iza mitsika ny masahan' zany
ary rehefa tonga ao anatina fanasana tahaka ireny dia tsy maintsy fantatra mazava ihany koa ianao nanakarama traiteur ary rehefa manakarama traiteur ianao ny traiteur ko tompoko azafady indrindra dia tsy manaiky velively ny hitsabahan'ny olona ao anatin'ny lakozia zany hoe raha ianao zany manakarama mpahandro avy any ivelany mpikarakara avy any ivelany amina tsingeritaonanao na ao tokantranonao ary no tanterahana ilay lanonana dia milaza aminao fa na ny lakozina ny sotrobe dia tsy anao amin'iny fotoana iny fa n'ilay traiteur ary na iza mitsonatsona na sala mivolany tsy mahare fosa ao anatin'ny toeram-pandrahoana sy fikarakarana sakafo dia voaroaka mivoaka raha tena feno asina zany ny tiana amisaviana tao anatin'ny tiraraha ty nahoana ny rehetra nasaina ny maty ary raha ny atotanisa ny eton'ny filoham-pirenena dia hoe tafakatra 10 ireo ny tonga ny sakafo 30 nahazo fanasana 10 ny tonga dia lanonana inona lanonana ao anaty goailaka ve ka hoe mipiray vodorindrina zay miodiody dia atsona aloha mandrosa sakafo fa ty le resaka eto tany amina toerana hofaina dia rehefa manofa n'ilay toerana ianao dia fantatra mazava hoe zao ny olona zaka n'ity toerana ity rehefa ao anatin'ny tsy fahatombanina tahaka izany dia manaroroatra ihany koa mialatsiny teo amin'izay hoe fahatapahan'izay zay mahay mialatsiny ka fa mpitondra antsika tsy mahay an'izany mialatsiny izany na dia efa hoe nahitana tsy fahombiazana dia zay le hoe fanontaniana fahatelo fa ny fanontaniana fahaefatra zay tokony hipetraka kanefa tsy mipetraka dia ny hoe raoviana ny mpitondra no ametra-pelana satria tsy navita ny ny aim-bahoaka zay ny fanontaniana fahaefatra mipetraka ireo teboka efatra ireo zany tsy voavaly omaly ary tokony tsy maintsy hovaliana ihany koa anefa dia manararoatra ihany koa moa zany tsy mpiteny voaresaka teo moa ny mahakasika ny hoe inona ilay nahatonga an'ilay fahampozinana sy fanampozinana nisy anarana maro samihafa voatonona tao nisy karazana tao hoe ravina voaresaka tao daholo reny rehetrarehetra reny tao ny datura zay kompatanana ho an'ilay ankizy niara-nianatra fahiny zay moa ny anarana za koa raha mba voatonona tao anatin'ny tiraraha ty hoe feno asina fa mba misy koa ny datura tao ihany koa ny beladrone fa ireny zavatra reny any e tsy lavitra e fa ao atokantranony ao atokotaniny vahoaka malagasy anie misy an'ireo maniry misy an'ireo maniry anie mitokantranony tsirairay avy eny ka raha tena io ary le zavatra nahatonga n'le fanampozinana maninonareo aty amin'ny 2 volana 2 volana zay vao miteninareo hoe ireto voninkazo reto nanaovana n'le famisaviana nefa ireo maniry eny atokotanin'olona eny zany hoe raha tena misaina ianareo sy mitsinjo an'le vahoaka malagasy ary miany fiainany ain'ny vahoaka malagasy vao fantatrareo fa ireo le zavatra avy atranonareo tonga dia nanao fanambarana fa iny eo ihany fa raha miresaka n'ity ravikazo ity sika filalaon'ny ankizy ataon'ny ankizy mozika izy io felana be io ary anaovan'ny ankizy kilalao na andro eny tokotany eny izy io ary misy ankizy
nefa nylelaka an'io mba tsy lazako aminareo hoe ny tenako zao dia efa anisan'ny lelaka an'io ihany ko fony fahazaza fa mbola tsy hitako aloha ny olona natreto fa fahatelo nylazainareo ihany ko dia nisy fanafody ny vidina teny amin'ny farmasia dia nisy olona nosamborona no tanana anankitelo tao anatin'ity raharaha ty akoatra ny mamarabe zany dia kozainy kozinina dia inona no antony tsy nanerenareo tahaka ny nanerenareo an'ilay mpitondra fivavahana ilaza fa hoe namoaka vaovao tsy marina inona tsy nanerenareo an'ireny natao ampahabe maso hoe ity le na zavatra nampiasaiko nanaovako fanampozinana raha tena izy tokoa ny tena mpamosavy mpamorika nanapozina tao anatin'ity raharaha ty ary inona ny fanefitra miala amin'izany aza donona fa raha resaka hoe raokandro tahaka an'izao entina mamorika dia misy ihany koa ny raokandro hoentina mamelona ary be dia be ny mpanao raokandro tsy resaka hivalapatra amin'izay moa tsika hoe lasa mahazo vahana indray ny amin'ny resaka hoe fijabona ny farmaseotika sy ny karazany fa zavatra misy zany ary anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara dia ny ao amin'ny laboratoara ny raha tsy mamanga eny avarabohatra eny izany hoe azo atao tsara mihitsy no ny jeriny fanefitra io zavatra io fa tsy ny andro olona 230 mitsipaka zay raha fanjakana zay vao minedinedina manao ranomaso tsy miaraka mapaty fa faharoa manarakaraka an'izay ihany koa anisan'ny nalasa saina moa zany tao anatin'le izy matsiary marary ihany rehefa voatonina tahaka an'ireny ny mpanao gazety fa sady lasa profesora mpitsabo maty ihany na ny filoham-pirenena teto Madagasikara nanomboka omaly no lasa ihany koa mpanao gazety matyanina ihany koa ka nasany tsara avetrany fa hoe tsy nanao ny asa n'ireo mpanao gazety vahiny izay nitondra fanadihadiana teto Madagasikara aleo ny olona hitatotra mazava e tsotra nareo daholo iny e misata amin'ny feno mpanao gazety any ivelany any ny eto tanàna eto ihany ny azonareo fieram-bava ny azonareo tsy omena loharam-baovao rehefa tsy te amenareo fa mpanao gazety vahiny dia tena hoe io ny asany ary efa hoe ainy tanteraka io tsy anareo ny ampianatra ny mpanao gazety amin'izany tsy anareo mihitsy ny ampianatra ny mpanao gazety amin'ny asany ka hiteny fa hoe tsy nanao ny asany mpanao gazety ireny tonga teto fa maika fotsiny zany mpitondra amin'izao fotoana izao anadio rano amafa ny lamba maloto eo anatrehan'ny vahoaka maika fotsiny dia ny vahoaka malagasy moa ny lalaovina tao anatin'ireny karazana teny ireny izy moa nanana cousin dia io cousin io nanana cousine dia io cousine io ny antso ny cousin dia cousin avy eo ny antso ny cousine dia mividy an'ilay famisaviana tary amin'ny taty cousin cousine dia fanina teo raha vahoaka malagasy zay aloha ilay zavanizy a lazaina ihany ampahafantarina ihany koa an'ireo izay tapaka jiro ihany koa nanomboka omaly dia anisan'ny tondra faisana paikady daholo angamba izany fa zay ilay zavamisy ahodikodiny eo ilay resaka dia rehefa manao an'ireny fandaran'ireny za moa reto dia tena gaga inona tsy nanaovana an'ilay izy mivantany ary raha tena say ianareo a manamariny ianareo a ndreo ifampitony etsy amin'ny mahamasina dia ataovy mivantany eny dia maninona moa zany atso indray ny isam-pokotany sy ny faritra rehetra dia angony inona ny fanontaniana miainga avy eny amin'ny tsirairay avy dia valio ampahabe maso eo masom-bahoaka eo raha masanareo fa tsy atao ady apitaka ady akata ohatr'ireny le izy efa hainy ny vahoaka
tandondomondoza mankahiren'la reny mpianakaviana teo zay tena hoe niantso teo latsatra maso mihitsy anatoejavatra oatra zany marary ange zany fa ohatra ny tamorainareo fotsiny le ain'olona sady tsy nisy fiarahana miory tsy nisy fialan-tsimy mazava raha nandray fitenena nareo maly manoloana ny aina latsaka tsy nisy dia mitovy amin'ilay mpanjanatany nandatsaky ny ainy ray nandrimampandry ihany nareo tsy gasy nareo fa mpikaramanady tsy zava-dehibe ho anareo ny ainy malagasy avy eo moa ny ro hitanareo indray ny resaka taty aoriana amin'ny fahamaizana tany amin'ny tsenany sabotsy tany a Tsirabe ny famaizan'ny jirama dia lazainareo fa ny ety amin'ny atoko-panohatra ny any amin'ny atoko-panohatra indray no fositra migafy anareo nareo nge tsy gafiny e nareo nge ahonga ny tenanareo ihany e tsy lay anareo hoe filohan'ny sadeky ny oelonan'ny vahoaka malagasy efa fantatry ny vahoaka malagasy io fa tsy nisy ako ny tany ambilaniny fa azahodina makany le resaka azahodina makany le resaka lazainareo fa ambadika politika konkonina ty resaka jiramaty izy aminareo mpiaino amin'izao fotoana izao moa ny tsy niara-ny fahatapahan-jiro tao anatin'ny 3 andro nisesy zay fa raha tsy ilaza aminareo fotsiny any anitosy dia efa lasibatra aloha zay efa nanaovana antso avo ao anatin'ny fanadinam-panjakana ny etsika izao e fa maninona tsy tapahanareo ny herinaratra mba andramo kely nge ireo milaza mitakosokosona sy miaradia amin'ny mpitondry ireo mba tapao kely ny jiron'ireo anatin'ny adin'ny ray monja zakan'ireo ve zany dia nefa nahoana ny vahoaka malagasy no ampizakainareo an'izany dia mitodika mankaty amin'ny vahoaka malagasy azo eritreretina zany manomboka eto matony filoha tsy nijery tsy nametraka ho zava-dehibe ny aintsika vahoaka malagasy tahaka izao voalohany indrindra aloha dia tsy nanantena tolotra vatay amin'ny vahoaka inona le tolotra taty amin'ny vahoaka dia tany amin'ilay resaka hoe fifidianana verina any inona mahatonga anay hiteny an'izay hiverina ao anatin'izay hoe tsy nahazo tolotra avaty amin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ilay fifidianana raha ohatra ka zava-dehibe ho amin'ny mpitondra ny vato ray nalatsaka ao dia nijery ny vatana ary narary ny ainy zay le hoe raha tohana ny aty marary ny afero ary tony ny maso vavy io ranomasony nampiray raha tojo alahelo zany hoe zava-dehibe ho amin'ny mpitondra no mijery sy misahana na ny ara-tsosialiny ao na ny ara-pahasalamanao fa matota ao anatin'izay fotoan'izay miara-mitsara sy miara-mahita ny etsika e fa na raha ny maso ray goty raha tsy nirotsaka tamin'ny masony na sento kely na fahanginana tsy nisy tamin'izao fitondran'izao tamin'izay toerana ny diavina tao anatin'izay roa volan'izay mazava be zany fa tsy avy amin'ny ezaky ny vahoaka malagasy nandrotsaka vato no nahatonga azy teo zay no mahatonga azy tsy mijery ny fiainam-bahoaka dia ireny karazana tatitra ireny anisan'ny resahana tao ihany koa moa no hoe tsy vita ny mamoaka azy manao fitsaboana makany ivelany zay no disony ireo
pilota fa tsy marina ary tsy mitombona azo atao tsara no mitondra ireo marary ireo ny voaketo Madagasikara fa saingy soa ihany fa tsy nisy koa nefa izay ny antony ia raha ny tena marary no navoaka tena mety fa ny atahorana sy ny ahiana dia ny hoe ny marina sy ny ahiahiana ny tafapirotsaka tao anatin'izay herinandro zay nge nisy sary ny odiody teny amin'ny tambazotra tserasera teny amin'ny gazety teny hoe nanovana fanadihadiana ary nareo ihany no ny teny mba atao fanadihadiana feno asina omaly ianareo vao namaly indray fa hoe mbola tsy salama tsara ka tsy afaka anaovana fanadihadiana manontolo fa atao tsikelikely ilay fanadihadiana dia mijery an'ilay sary tao anatin'ny hopitaly olona tsy salama mbola tsy tomombana tsara ave ny fahasalamany dia ilay sary navoaka na ely aza manao fitabitro hoe aza mihevitra ny vahoaka malagasy ho bady hoe so ihany moa fa tonona ny fianakavian'ilay tovovavy hoe tsy izy io tsy feno asina io sary io fa nareo dia saika mita-bahoaka fanindreo andray efa leonina mita-bahoaka ary zay moa zany ilay sekoly sy abidisy solaitra anareo zay mianatra mamitapita-bahoaka dia tonga mpanao politika ho anareo zay zay le politika masisonareo zay dia zao ny afarany korotana ambony ambany ary tadio a fanao elana ho aingana nge mipotra eny io e mipotra eny io satria hita eo daholy nafenina rehetra dia mankahira ny vahoaka malagasy ao anatin'ireny toe-javatra ireny sarotra ny lalana ho diavana kanefa zany tsy natao ampitofezaka ihany koa anefa inona zany ilay hoe vahaolana tokony ho atao antsika izao inona zany ilay vahaolana tokony ho raisina